dia mbola amin'ny fivaliana trano no ahafahana miaraka amintsika indray ao anatin'izao fampahirezana foy izao vavakisika. Jehovahandriamanitra ray, saotranao mandrakariva izahay noho ny fahasoavana izay arotsakao amin'ny alalan'ny fahazavan'ny teninao izay asehonao aminay mandrakariva manoloana ny toe-javatra sarotra izay tsy hahafahanay mivoaka mahakivy, kanefa ny teninao dia aina ho an'izay mahazo azo ozy ary fahasalamana ho an'ny nofinay rehetra. Dia mahatoky sy mino fa ampahery ny olonao ianao tompo mba hatonga azy hanam-pinoana ka ho tonga fakatoavana. Dia fanainao masina ny hitaridalana mandrakariva ny anaranao Jesosy, amen. Valomirabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo ho amintsika mandrakariva. Somary hafahafa ny fampahirezana nentsika teto tamin'ny farany satria resaka fanahy masina nahatonga antsika mitondra ny lesona izay mila fantarina ny fanahy ny fahamarinana io, tsy hiverenantsika lava izay noraisina tamin'ny andro Pentecoste izay tsy afa-misaraka mihitsy amin'ilay Paska, satria 50 andro aorianan'ny Paska ny Pentecoste. Kanefa ilay Paska dia fa 14 volana anisany, dia mila mahafantatra tsara oviny io fa 14 volana anisany io fa miainga avy eo no mirotsaka ny fanahy fahamarinana. Ka raha vao Paska diso ny tandremana dia manisa 50 andro aorianan'izay dia Pentecoste diso, dia raha diso ny Pentecoste misy fanahy mirotsaka foana ange amin'izany, fa fanahy inona ary no hirotsaka amin'ilay Pentecoste diso? Fandriamanitra tsy mandrotsaka ny fanahiny amin'ny zavatra diso mihitsy. Ary izay no mahatonga antsika nandray amin'ny jaonina voalohany nampifandraisina ohatran'ny hafahafa ilay izy satria vao miresaka Paska ianao dia miresaka ny zanak'ondry tsy misy kilema, izay ny finoana, izay miresaka ny fahafatesan'i Jesosy, izay ny fahamarinana fa tsy fitsanganana. Vao miresaka fanahy mirotsaka ianao dia tsy maintsy miresaka an'i Jesosy ihany, satria teny fikasana no meny ny mpianatra io izay nitendreny mihitsy hoe irahany mahatsara anareo ny fialako ratsy ala dia tsy ho avy aminareo mpananatra ozy dia ny fanahy fahamarinana. Io izy mampahafantatra ny olona rehetra ny fahotany fahamarinana ary ny fitsarana. Ka raha mijery tsika ny jaonina voalohany miingatsika indray jaonina fahatelo dia ny jaonina voalohany toko faha-efatra dia ny 1 ka hatramin'ny fahatelo mampieritreritra izy ity, satria toetra tokony hananan'ny olona ilay fahaizana mamantatra ny fanahy izay miasa. Tsy vitany hoe fanahy izay miasa fotsiny, fahaizana mamantatra ny fanahy avy amin'Andriamanitra sy ny fanahy avy amin'ny devoly. Tsy mandehandeha ho azy ho amin'izao, ary tsy araka ilay eritreretin'ny olona hoe le famantarana no andeha hoentina mamantatra ny fanahy fa tsy ny famantarana mihitsy. Ary izay no mahatonga antsika hoe mizaha toetra ny fanahy, mampianatra izany ny soratra masina mba hatonga antsika hanana izay fanomezam-pahasoavana izay hoe mamantatra n'ilay fanahy. Io izany toetra tokony hanana ny kristianina rehetra. Ny 1 ka hatramin'ny fahatelo. Ka raha manaraka tsara tsika dia Andriamanitra ange tsy misakana amin'ny fanomezam-pahasoavana tsy ho azo sika fa tena sitrany izany dia inona ny zavatra hitranga no tonga aminao? Le fahaiza-mamantatra ny fanahy, tsy izy sy ny fanahy avy amin'Andriamanitra. Ry malala ozy izamin'ny fanahy rehetra, jaonina voalohany toko faha-efatra ny 1 ka hatramin'ny fahatelo, fa izao toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra ireny na tsy, satria maro ny mpaminany sandoka efa lasany amin'izao tontolo izao. Zao nafantarinareo ny fanahin'Andriamanitra, fanahy rehetra izay manaiky fa efa tonga taminao fa Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra, ary ny fanahy rehetra izay tsy manaiky an'i Jesosy dia tsy mba avy amin'Andriamanitra. Ary izany ny fanahin'ny Antikristy izay farenareo fa ho avy sady efa amin'izao tontolo izao sady izy ohatran'ny mamerina kely aloha satria somary sarotsarotra. Misy karazana fanahy efatra eto. Ny fanahy resahana voalohany dia ilay fanahin'Andriamanitra izay tokana, ary ny fanahin'ny demonia izay tokana.
mamatatra n'ireo fanahy reo, zany hoe reo hery afaka mifehy ny olona zay efa nazavaintsika hoe misehan'le psikehan'ny olona zay ray alena na fihezin'le fanahin'Andriamanitra na fihezin'le fanahiny démonie, fanahiny antikristy moa ny ilazany azy ato. De inona zavatra misy kanefa ahoana no afantarina le fanahin'Andriamanitra, teny fanahy rehetra zay le ataontsika hoe zay efatra le karazana fanahy, le fanahin'Andriamanitra aloha voalohany indrindra sy le fanahiny démonie, fa misy indray le fanahy rehetra manaiky fefa tonga taminao sy Jesosy Kristy be dehibe ny fanahy rehetra io, ary le fanahy rehetra zay tsy manaiky an' Jesosy zao no afantarinareo ny fanahin'Andriamanitra ozy de ny fanahy rehetra. Veritsika vakina ry malala zamino ny fanahy rehetra fa izao toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra reny na tsy, satria maro mpaminany sandoka efa lasany amin'izao tontolo zao no afantarinareo ny fanahin'Andriamanitra, fanahy rehetra zay manaiky fefa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra, ary ny fanahy rehetra zay tsy manaiky an' Jesosy de tsy mba avy amin'Andriamanitra, de zany ny fanahin'ny antikristy zay efa renareo fa ho avy sady efa eo aminareo sahady izy. Zany hoe rehefa tena jerevantsika zany ty de le fanahy ozy sika pneuma, kanefa le pneuma tsy midika fotsiny hoe pneuma io, rehefa pneuma de hoe fanahy avy amin'Andriamanitra, fa ny pneuma na io tsara na io ratsy, na io pneuma an'Andriamanitra na io pneuma an Satana, de azo soloina zany hoe ry malala aza mino ny pneuma rehetra be dehibe le pneuma, fa izao toetra ny pneuma na avy amin'Andriamanitra reny na tsy ozy satria maro ny mpaminany sandoka efa lasany amin'izao tontolo zao. Zao no afantarinareo ny pneuma an'Andriamanitra miavaka be amin'izay, tsy le pneuma rehetra fa le pneuma an'Andriamanitra. Ahoana no afantarana ny pneuma an'Andriamanitra? Ny afantarana azy de no le pneuma rehetra zay manaiky fefa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra, ary ny pneuma rehetra zay tsy manaiky an' Jesosy de tsy mba avy amin'Andriamanitra, ary zany ny fanahin'ny antikristy zay farenareo fa ho avy sady efa amin'izao tontolo zao sahady izy. De zay no natonga antsika nyresaka n' Jesosy, ny pneuma rehetra zay manaiky fefa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra, de natonga antsika nijery an'le Jaona tamin'ny voalohany teniny nandiny voalohany, ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Zany hoe le teny efa tamin'ny voalohany efa hatr'izay hatr'izay, le teny tao amin'Andriamanitra ary le teny dia Andriamanitra. De mijery tsika ny Jaona toko voalohany, Jaona toko voalohany de ny andiny fa 4:12, ary ny teny de tonga nofo sy kanonina tamintsika. De re amin'ny andiny voalohany efa ny teny dia Andriamanitra, le teny de tonga nofo kanonina tamintsika. Inona ny dikan'izay? Tsy misy zay tsy mahafantatra ny hoe Jesosy io e. Rehefa tena soratra masina navela manazava soratra masina, iza lay teny Andriamanitra, de soloina lay teny soloina amin'ny andiny fa 4:12, ary Andriamanitra de tonga nofo kanonina tamintsika. Zany hoe le Andriamanitra tonga nofo io le Jesosy. Noho izany raha izay ny zavatra mitranga, tena Andriamanitra Jesosy. Fa be dehibe ny fotom-pampianarana amin'izao vanim-potoana zao zay milaza fa tsy Andriamanitra Jesosy, zay milaza fa tsy azo ivavahany Jesosy, ary io no tiana asongadina hoe ny fanahy rehetra zay manaiky fefa tonga tamin'ny nofo Jesosy. Azontsika adika amin'izay hoe ny fanahy zay manaiky fa Andriamanitra de nidina de nitafy nofo de nonina tamintsika. Iny Jesosy tonga teto amin'ity zao tontolo zao ty, tena Andriamanitra azo ivavahana. Mbola ho hitantsika efa nazavaitra any fa iverenana ny fanazavana mba ho takatritsika ny zavatra tena Andriamanitra ampitaina fa tena Andriamanitra izy. Ao anatin'ny fizaham-toetra ny fanahintsika niresaka tsika ny fahafatesan'i Jesosy tamin'ny andro Pasika, kanefa ny Pasika manisa 50 andro. Aorinan'izay de Pentekosta. Pentekosta teny fikasana avy amin' Jesosy, izy no aniraka n'le fanahy. Misy anton'izay hoe tena ratsy Andriamanitra Jesosy, fomba hoana no anirahany an'le fanahy masina.
kanefa nafatarana ny fanahin'andriamanitra dia misy fanahy rehetra zay manaiky fefa tonga tamin'ny nofo dia mbola hojerevantsika hoe ino ty fanahy rehetra ity fa ny fotora ny fanazavantsika dia any amin'ny Jesosy tonga nofo zany hoe le Andriamanitra tonga teto amin'ity zao tontolo zao ty ka nitafy nofo niara-nonina tamintsika zay manaiky an'izay fa izy amon'ny olona raisiny olona raha-bako teny angio na mino an' Jesosy ho Andriamanitra izy na tsy mino an' Jesosy Andriamanitra izy na ny jaintilisy ary tsy malala tsy kristianina dia manaiky fa nisy an'izany Jesosy zany tonga teto amin'izao tontolo zao fa tsy mitovy ny fahampakarana azy dia eo vadian'ny kristianina ndray no hijerevana an'izay le hoe iza le mino fa Andriamanitra Jesosy tonga nofo dia zay Jesosy tonga nofo zay nezahantsika nazavaina mba ho fantatritsika ny tombam-bidiny le fahafatesany tamin'ny andro pasika 5 andro tao aorianany eo dia inona ny zavatra nampieritrerethana antsika dia iverenako vakina kely ndray Jaona 10:20 tantaran' Jesosy io satria maty Jesosy Kristy fa dalohany nafatesany inona ny zavatra niteneniny tamin'ny mpianatra Jaona 10:20 dia ny 20 tsy misy manaisitra ny aiko amiko izy fa ny tenako ihany manolotra azy manana fahefana hanolotra azy ary manana fahefana aka azy indray zany didy zany dia azoko tamin'ndraiko tsy misy manaisitra ny aiko amiko izy zany hoe tsy misy manaisitra n'le ainy le nofo zay nitoeran'Andriamanitra fa manana fahefana ozy hanolotra azy zany hoe hanolotra n'le ainy manana fahefana zany izy hatonga fahafatesana ho an'le tena zay nitoeran'le Andriamanitra raha azontsika tsara zany hoe ny teny dia tonga nofo Andriamanitra dia nidina tao anatin'ny nofo nonina tao anatin'ny nofo le Andriamanitra le maizy azy ray manontolo lasa tao amin'le nofo zay niresahantsika hoe le somange nitoetra tao anatin'le soma izy zay nitoeran'le areto tafatambatra reto ny psuke sy ny pneuma n'Andriamanitra satria le mahandriamanitra n'Andriamanitra nonina tao amin'le soma le natao hoe Jesosy ary mahatonga hitan'ny olona maso azo ivavahana tsara mihitsy Jesosy Kristy fa le fomba fivavahana aminy mila fantarina dia izy nefa manana fahefana aka azy zany hoe raha ny tena marina zany dia Jesosy dia afaka manaisitra ny ainy dia afaka mamelo zany hoe Jesosy afaka manangana ny tenany zany hoe io satria Andriamanitra izy dia manana fahefanany amin'izany mahatonga fahafatesan'le nofo zay nitoerany ary mahatonga fananganana le nofo zay nitoerany ny asa toko 2 asa toko 2 ina moa ny tanjona kendrena mba hafantaratsika n'izay le hoe fizahany toetra ny fanahy fa mba irentsika hoe inona ny zavatra tena tokony ho fantatra ao anatin'izany asan'ny apôstôly toko 2 dia zao no ilazany azy indray hoe iza le nanangana an' Jesosy fa Andriamanitra ny nanangana azy ozy rehefa nahafaka ny fanaintaina ny fahafatesana satria tsy laitra an'izany ho azonina izy zany hoe Andriamanitra indray ny resahany eto tsy miresaka an' Jesosy raha isika zany fa tsy mbola fantatritsika hoe Andriamanitra Jesosy fa le Andriamanitra ray io no nanangana an' Jesosy toko 5:17 dia zao no voasoratra hoe Andriamanitra ny razantsika efa nanangana an' Jesosy zay novonono ny tananareo teo amin'ny hazo Andriamanitra no nanangana an' Jesosy zay vonono reto mpisorona be tamin'ny alalan'ny miaramila romanina asan'ny apôstôly toko 7:17 be dia be ny toko sy andininy fa tsara ihany no fantaratsika an'izay 7 fa Andriamanitra kosa nanangana azy tamin'ny maty
zany hoe jesosy a tare am' jaona toko fahafolo manana fahefana hamelona ny tenany efa maty izy ihany no manangana ny tenany aty amin'ny asan'ny apôstôly andriamanitra indray no manangana azy romanina toko fahavalo romanina toko fahavalo indray ny andininy fa raika amby folo hafahafa romanina toko fahavalo ny andininy fa raika amby folo de zao ny voasoratra hoe ny andiny fa raika amby folo raha ny fanahy zay nanangana an' jesosy tamin'ny maty ozy no mitoetra ao anatinareo de zay nanangana an' kristy jesosy tamin'ny maty no amelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahiny zay mitoetra ao anatinareo le fanahy indray eto no manangana an' jesosy jesosy nanangana ny tenany andriamanitra nanangana an' jesosy fanahy nanangana an' jesosy inona ny lesona azotsika sotomina ao anatin'izany rehetrarehetra zany manazavintsika ny fizahany toetra ny fanahy ka raha mizaha toetra ny fanahy de ohatra ny te midika zany a hoe tena jerevo zany zavatra rehetrarehetra zany dinio tsara reo de disohevitra amin'ny fahatakarana ny fanahy disohevitra amin'ny fahalalana n' jesosy za tsy te hiteny hoe hafa n' jesosy ny olona tsy mahalala ary hafa n' jesosy zay fantatro fa jesosy tokana ihany fa ny fahatakarana an' jesosy tsy zay ny mahadiso hevitra ny olona fantany ihany fa io le jesosy zanak'andriamanitra fa hoana ny fahafantariny azy tsy azo ivavahana ho an'ny sasany fa ho an'ny sasany ndraiky azo ivavahana fa diso ny fivavahana aminy ary io no mizahatoetra ny fanahytsika ohatra ny hafahafa zany teny omenantsika zany a fa mba hatonga atsika anana an'izay le esprit de discernement zay mamantatra ny fanahy de rehefa mijeritsika hoe ny fanahy no manangana an' jesosy de jerevantsika am'izay zany ny fanahy de efa fantatritsika fanahy mira pneuma ary izy moa ny tsy mahalala zay le fanahy zay fa ny voasoratra zavatra manaitra nefa ny hitatsika jesosy manangana ny tenany andriamanitra manangana an' jesosy fanahy manangana an' jesosy zany hoe misy karazana zavatra telo olona anankitelo hery anankitelo manangana de eo miteraka fahafantarana n'andriamanitra raha mijeritsika any amin'ny efesianina de zao ny voasoratra ao efesianina toko fa efatra efesianina toko fa efatra de ny andininy fa efatra de zao ny voasoratra hatramin'ny andininy fa enina iray ozy ny tena ary iray ny fanahy de toy ny antsonanareo amin'ny fanahytenany iray momba ny fiantsonanareo iray ny tompo a iray ny finoana iray ny batisa iray andriamanitra sady ray n'izy rehetrarehetra raha dikako amin'ny teny tsotra zany fitiniko zay voalazay tokana ny fanahy tsy misy fanahy be deabe le fanahyn'andriamanitra zany io resahany io de nefa tokana koa ny tompo tsy misy jesosy be deabe de tokana koa andriamanitra le ray be deabe fa tsy be deabe nefa ny zavatra fantaritsika ho an'ny tena famarina ny ray andriamanitra jesosy andriamanitra ary ny fanahy de andriamanitra raha tsy mahatakatra zavatra tsika de heritreritra hoe ohatrany misy andriamanitra telo kanefa araka ny teneniny hoe tokan'andriamanitra iray andriamanitra ka raha andriamanitra jesosy a andriamanitra ny fanahy andriamanitra ny ray tsy misy fanazavana azo atao afa-tsy zao ihany andriamanitra mira fanahy mira jesosy zay izy de tokana fa raha votsy zay de zao misy andriamanitra be deabe raha manaiky ny olona hoe andriamanitra jesosy kanefa tsy manaiky hoe andriamanitra mira jesosy mira ny ray de tonga de misy andriamanitra anakiroa fa mba hatokana n'andriamanitra de tsy maintsy ny ray a mira zanaka mira fanahy masina
mijerytsika ny jaonina toko faefatra, jaonina toko faefatra dia zao ny voasoratra ao. Jaonina toko faefatra, ny 5:4. Andriamanitra dia fanahy ozy ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Tary amin'le jaonina toko voalohantsika ny teny dia Andriamanitra mbola hiverenantsika io, fa miresaka tsika an'ilay fanahy, mizaha toetra ny fanahy. Andriamanitra ozy a dia fanahy, zany hoe Andriamanitra égale fanahy. Zany hoe vao miresaka fanahy masina zany dia tsy afaka ilay fanahy masina fa Andriamanitra ihany. Dia voaporofo fa tsy misy Andriamanitra roa fa tokan'Andriamanitra, ka raha tokan'Andriamanitra dia Andriamanitra mihira fanahy. Any amin'ny Korintiana 2:7, Korintiana 2:7 dia ny 7:20 dia zao ny voasoratra ao. Korintiana 2:7 dia ny 7:20 ary ny tompo zany fanahy zany ozy a, ary izay toeran'ny fanahin'ny tompo ny toeran'ny fahafahana. Hafahafa le tenin'Andriamanitra, ny tompo zany fanahy zany, zany hoe vao miteny hoe ny tompo zany fanahy zany dia Jesosy mihira fanahy masina. Ary eo mahasarotra, dia tonga amin'ilay fomba fiteny hoe mystera zany ry zanako, fa tsy mystera ilay izy fa ny soratra masina no manazava azy. Andriamanitra mihira fanahy, hitantsika amin'ny jaonina toko faefatra. Dia amin'ny Korintiana ny tompo mihira fanahy. Tokana nefa Andriamanitra dia voamarina ny Efesiana izay mivagintsika hoe iray Andriamanitra, iray ny tompo, iray ny fanahy. Ary izay no manam-porofo fa ny fanahy nanangana an' Jesosy satria fanahy Andriamanitra, ny ray nanangana an' Jesosy satria ny ray tena Andriamanitra. Ary ho an'ny olona dia zao Jesosy tena Andriamanitra, izy ihany nanangana ny tenany. Dia ny fahafantarana an' Jesosy mahadiso hevitra ny olona. Ka raha hiverenantsika amin'izay ary amin'ilay jaonina voalohany, jaonina voalohany toko faefatra dia ohatrany mahavariana satria hitantsika izay fa Andriamanitra mihira, Jesosy mihira fanahy. Dia zao tsy vaovao amintsika intsony raha Jesosy nilaza hoe manana fahefana, n'olotra naiky manana fahefana akazy. Tsy vaovao amintsika intsony hoe Andriamanitra no nanangana an' Jesosy, tsy vaovao amintsika ny fanahy izay nanangana an' Jesosy satria tenany ihany io. Fa mila mamantatra ka raha miverintsika ary amin'ny jaonina voalohany toko faefatra mandeha tsy moramora mba hampaherezana antsika, satria raha te hanana esprit de discernement tsika dia tsy maintsy mandinika ny soratra masina. Malala zamin'ny fanahy rehetra ozy fa izay toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra ireny na tsy, satria maro ny mpaminany sampoka nefa lasany amin'izao tontolo izao. Zao nahafantaranareo ny fanahin'Andriamanitra. Nahita amin'izay tsika zany hoe misy karazana fanahy efatra eto. Dia ilay fanahy avy amin'Andriamanitra, dia ilay fanahy ny antikristia, dia misy ilay fanahy rehetra manaiky fefa tonga tamin'ny nofo Jesosy, misy ny fanahy rehetra izay tsy manaiky an' Jesosy. Dia ilay fanahy nefa fantatritsika fa Andriamanitra dia ozy hoe ry malala zamin'ny fanahy rehetra izao toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra ireny na tsy, satria maro ny mpaminany samboka efa lasany amin'izao tontolo izao. Zao no ahafantaranareo. Dia ilay fanahin'Andriamanitra tsy iza fa Jesosy. Le Jesosy tsy iza fa ny ray, le ray tsy iza fa ny fanahy. Dia fa raisitsika amin'ny maha Jesosy dia ohatrany te ao am-badika izay rehetrarehetra izay, zany hoe zao no ahafantarantsika an' Jesosy ny fanahy rehetra izay meno ozy izay manaiky fefa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy. Ohatrany somary hafahafa noho izany zany dia mamantatra tsika. Tsy misy Jesosy be dia be ahazotsika resahana aloha, fa hoe le Jesosy izy moa tsy ilaza fa io Jesosy ambaran'ny Baiboly io, le Jesosy ny fotorantsika, fa ny fahafantarantsika azy no diso, madiso ny fivavahantsika. Raha tsy manady azy tsika tsy fantatritsika zany, ary zay ny atao hoe fizaham-toetra ny fanahy. Mamantatra iza io Jesosy ivavahako io, iza marina fa io tena Andriamanitra io tena fanahy io tena ny ray io, satria tokan'Andriamanitra.
fa raha vao tsy manaiky an'izay tsika de misaviritaka, tsy manaiky an'izay tsika de tsy avy amin'Andriamanitra zany rehetrarehetra zany, ka tsy le vokatra akory efa amantarana de volo mavita zay no entina amantarana azy fa ny soratra masina nafalarantsika ny famarinana ny tenin'Andriamanitra de matoky someno fa na masin'Andriamanitra na ny ray na Jesosy zay tsy hitantsika maso am'izao vanim-potoana zao anokatra ny masom-panahintsika mba hahafantarantsika ny marina mba tsy hahatonga antsika voafitaka mpaminany sandoka zay valasa any am'izao tontolo izao. Vavakisika misaotra anao Jehovah Andriamanitra rainy amin'ny teninao indray zay tonga taminay teny mampiseho ny famarinana ny teninao, teny manomana ny isam-batan'olona mba hana fanomezam-pahasoavana tena tsara, faiza mamantatra ny fanava aminao sy ny fanahy tsy hisy de meo hery ny mpanomponao tompo azoto mandrakariva iondrika eo anatin'ny teninao satria io no marina tsy misy diso fa tsy ny fomba mpivavahana sy ny fomba fiangonana fa le teny marina avy aminao de matoky sy meny fa hiasan'ny kery anao mba hitondra fanavotana ho an'ny rehetra saotra indrindra ray amin'ny anaranao Jesosy, amen. Manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manana ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo ho amintsika mandrakariva.